Faly miarahaba antsika ato ny tena koa ny amin'ny fahatratra raha antsika zao taona vaovao zao indray dia ny taona 2022 izany. Misaotra an' Jesosy ny amin'ny fahasoavany sy ny amin'ny famindram-pony mbola nahafahantsika nahatratra zao taona vaovao zao indray. Eny mijoro vavolombelona aho zany ny amin'ny fitiavan'i Jesosy ahy zany nahatonga ahy hoe tena nahatsapa ny fitiavany ahy. Dia izay zany ijoroako vavolombelona amintsika rehetra ato anatin'ity groupe ty ato. Ny tenako moa dia fahatry ny ela hoe nisy antson'i Jesosy tao amin'ny fiainako fa tsy nahatsapa zany hoe antson'i Jesosy tamin'ny fiainako izany. Fa nanomboka tamin'ny 2012 aho dia fa naheno izay feon'i Jesosy zay hoe miantso ahy fa tsy haiko zany hoe nandray izay ilay antso izay. Dia teny moa aho dia niaina tamin'ny fahazarana amin'ny fivavahana. Dia tena tamin'ny fahazarana tokoa, tamin'ny fombafomba fa tsy dia tena hoe tamin'ny foko. Tsy nahatsapa izay fitiavan'i Jesosy ahy izay zany fa nandeha tamin'ny fahazarana amin'ny fivavahana. Nisabaka tokoa moa fa nisabaka satria tongotro anankiray tany amin'i Jesosy, ny tongotro anankiray mbola taty amin'izao tontolo izao dia nanaraka ny fanaon'izao tontolo izao, ny amin'ny filibana, ny amin'ny famonjena boaty sy ny karazany, amin'ny fomba maro samihafa, ny amin'ny fisotroana. Ny heveriko zany fa izay ro vahaolana tamin'ny fiainako. Raha niatrikolana aho, niatrika problema dia inona ny zavatra nataoko dia hoe misotro aho zany fa izay nangalako ny stressiko, nangalako ny alahelo. Fa ataoko hoe izay zany no mahafaka ny alaheloko. Tany amin'ny fanaon'izao tontolo izao nangalaka ny alahelo, nitady fahafinaretana, nitady ny ambiansa. Fa iveriko fa hoe tany no nahitako fifaliana sy fiadanam-po, nefa tsy nahitako fifaliana sy fiadanam-po fa vao maika niteraka fangirifiriana fiainako tamin'izany rehetra izany. Ho an'i Jesosy irery ihany voninahitra fa nandeha teny foana ny fotoana, nandeha ny volana sy ny taona dia tonga tamin'ny taona 2021. Dia tamin'ny taona 2020 amin'izay zany zaho vao nahatsapa zany hoe fitiavan'i Jesosy ahy zany, vao nahatsapa zany hoe Jesosy io kay miantso ahy fa izaho ro tsy nahalala nandray izay antso izay. Vao tamin'ny taona 2021 ity zany aho vao zay vao nahatsapa izany hoe fitiavan'i Jesosy ahy izay, vao nandraisako an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ary mpanavotra ny fiainako izany. Dia tena hoe tsapako ny fitiavan'i Jesosy fa tena io Jesosy io rehefa hoe miantso ny olona anankiray, rehefa hoe nifidiny, rehefa hoe tiany dia tena hoe tena tiany fa tsy avelany mihitsy ilay olona raha tsy hoe mahatsapa zany fitiavany azy izany. Fa dia ho an'i Jesosy irery ihany voninahitra fa voakasikiny aho nampahafantariny ahy zany fitiavany izany dia voasintony aho dia tamin'ny taona 2021 ity izao nanolo tena ho an'i Jesosy. Fa ny fomba fiainako dia tena nahazo tompony mahatsiaro azy amin'izao fotoana izao dia tena hoe maharikoriko ary dia tena nahatsiaro fa tena hoe nandevoziny Satana ary tena tsy vitany nandevoziny fa tena nampijaliany ny amin'ny fomba fanaony izao tontolo izao, ny amin'ny fomba ratsy zany. Dia ho an'i Jesosy irery ihany voninahitra fa ankehitriny aho zany dia tena fa hoe nahatsapa izay halala ny fitiavan'i Jesosy ahy izay ny amin'ny fanoloran-tena amin'izao fotoana izao. Dia tena hoe tamin'izany aho rehefa mivavaka dia mangataka zavatra foana amin'i Jesosy, inona ny zavatra nangatahako dia izay fahafinaretana amin'ny fiainako no nangatahako. Fa amin'izao fotoana izao aho zany dia tena nahatsapa hoe Jesosy tsapako ny fitiavanao ahy, izaho fa tsy hangataka izay zavatra nangatahako taminao intsony fa tsapako ny fitiavanao, fa tsy miankina amin'ny olombelona ny fiainako, tsy miankina amin'ny harena ny fiainako fa miankina ao am-pelatananao. Ianao ny tompon'ny fahefanany amin'ny fanahiko, ianao ny tompon'ny fahefanany amin'ny fotoanako. Miankina aminao ny fiainako fa tsy miankina amin'ny olombelona ary tsy miankina amin'ny vola aman-karena. Dia nanomboka teo aho zany nahatsapa fa itsika io zany dia diso fangataka hoe Jesosy eka tsara amin'ny fiainantsika maha olombelona antsika izany, zolontsika maha olombelona antsika, kanefa kosa ny amin'ny Jesosy voalohany priorité amin'ny Jesosy dia ny fanahitsika. Io ny tena zava-dehibe voalohany amin'ny Jesosy. Ka ny zavatra tsy fantatritsika zany dia hoe rehefa voatahy io fanahitsika io dia automatika nofontsika voatahy. Izay zany tena nahajamba ny masom-panahiko. Fa itsika io zany mila voatahy voalohany alohan'ny fanahy dia vao izay ny nofo satria miaraka io. Ny fanahy alohan'ny voalohany dia avy eo ny nofo.
fa itsika zany akabeazantsika io dia tena tsy mahafantatra hoe mila voatay voalohany ny fanahy dia automatika mandeha ho azy io nofontsika eo rehefa io fanahintsika io voatay. Tena marina fa tena ijoroako vavolombelo fa tena marina. Zaho mbola tsy miliardera, zaho mbola tsy mpanan-karena mpanefoefo, fa tsapako zany hoe fiadanam-po sy fifaliana zay ato anatoko. Io ny harena sarobidy, tsy voavidy mbola atsika io fiadanam-po io. Betsaka ny manan-karena fa tsy manana fiadanam-po. Tena betsaka, masoko mahita, betsaka ny manan-javatra fa tsy manam-piadanam-po. Vao maika mijaly kay ny olo manan-karena. Tsy mahita fifaliana, tsy mahita fiadanam-po ny manan-karena. Na mipôzy izy hita ety ivelany izy fa hoe manan-karena, hita ety ivelany izy toa manana endrika hoe mifaly, miadana, fa ao anatiny tena tsy misy fiadanana, tena tsy misy fiadanana. Fa ny manana fiadanana avy any amin'ny Jesosy dia tena sambatra. Zaho tsy manan-karena, tsy miliardera fa mahatsapa hoe fiadanana any anatoko, tena mahatsapa hoe zany fiadanana zany any anatoko. Zay mahatonga ny teny hoe raha antsika mivavaka voalohany tokony angatahantsika amin'ny Jesosy dia io fanahintsika io mba havoatahy azy, zany hoe hitombotsika ara-panahy, hitombotsika halala an Jesosy, halala zay fitiavan Jesosy zay, dia avy amin'izay nofontsika. Fa izaho ao fara-pangataka tamin'ny nofoko, zay zavatra angatahako androany tsy angatahako rapiso, tsy afaka tsinjarahako eto, tsinjaraiko eto zany zay zavatra nangatahako tamin'i Jesosy, fa anaisy Jesosy zay ny zavatra nangatahako taminy. Ary dia tena ny lohabava hoe Jesosy fa mandritra ny taona maro zay zavatra nangatahako taminao zay nefa amin'izao tsapako fa ampohainy fahasoavanao sy ny fitiavanao. Tsy angataka izany intsony aminao aho, fa rehefa voatainao ny fanahiko efa tsapako fa manana fiadanana rehefa ao aminao aho dia sambatra aho fa ho ampohainy fahasoavanao. Dia izay zany nahatsapako zany hoe fitiavan Jesosy ahy izany, fa tena tsy mangataka zavatra amin'ny nofoko intsony raha tsy hoe ny fahasalamana, fa ny angatahako amin'ny Jesosy dia io fanahiko aloha, satria tsapako rehefa voatay ny fanahiko mandeha automatika ny nofoko. Dia ho an'i Jesosy irery ihany zany voninahitra, fa izay zany ny fomba ny fiasan'i Jesosy tamin'ny fiainako, fa efa ela ny antsoin'i Jesosy ahy zany, fa vao tamin'ny 2021 ity zany aho vao zay nahatsapa hoe Jesosy kay tena tia ahy marina, dia tena tsapako any anatiko zany hoe tia ahy Jesosy, dia tena tia ahy, tena tia ahy, dia tena tiana, dia tena tiany tsy hosoran'izany. Ary Jesosy io kay tena sarom-piaro amintsika, tena sarom-piaro, ohatran'olo afakatia regny. Tsika io manana olo tiana taloha, dia ohatran'ny hoe hasaro-piaro tsika tamin'ny olo tiantsika ny hasaro-piaron'i Jesosy amin'ny fiainantsika. Kay dia tena sarom-piaro, dia tena tiantsika io, kay dia tena tiany, ary dia tena sarom-piaro izy. Ho an'i Jesosy irery ihany voninahitra amin'izay rehetra izay fa tena nahatsapa ny fitantanan'i Jesosy ny fiainako. Ka dia manentana antsika izay mbola tsy nanolo-tena fa hoe mahafantatra fa hoe misy antso eo amin'ny fiainanao atolory fiainanao ho an'i Jesosy fa rehefa voatay io fanahinao io dia voatay nofonao, ary mahatsapa zany hoe fiadanana sy fifaliana eo amin'ny fiainanao zany ianao. Dia ho an'i Jesosy irery ny voninahitra. Amen. Chiamolai fazava esorecisa Banyunya tsarana yasalitanana Yazavana mai mumenu tutu Zava voarire teila zawe Sandra channel nei beyanau
tany volana